TGP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Miroso ny fifampiresahana eo amin'ny mpanamboatra fiaramanidina breziliana sy Madagascar Airlines natokana ho amin'ny atambazotra anatiny sy ny any amin'ny afaritra no tanterahana androany araka izany ny sitina fampisehoana Antananarivo Antsiranana mandroso sy miverina. Tsy tokony ampiseho fiandaniana na amin'ny Ukraine na amin'ny Russie Madagascar ho ny fanehoan-kevitry ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Dieny zao ihany koa dia mila mametraka paikady ara-toekarena isika raha ny fanazavana. Ny faritra Boeny, Sava, Sofia ary dia nano nahazo ny saritany azo avy amin'ny fiaramanidina sy zanambolana voalohany tao aorianan'ny taona 2017. Omaly no natotra tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana an-tany ireo saritany vaovao ireo. Olana maro no fahavitan'ny izany. Mahery ny 700 ny fikarakarana ny taratasy ilaina amin'ny fametrahana ny toerana fanodinana fako eny Manandrina no vita hatreto araka ny tatra avy amin'ny sabatra ramosana izany. Isan'ny olana goavana tsy ahafahana manafaingana ny tetikasa ihany koa ny afamoam-bola. Maresaka iraisam-pirenena mitony ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Raha nitatitra ny tafika Ukrainiana misila roa no nikendry any Kiev ary mitohy ny fidiran'ireo miaramila Rosiana hatreto 730 ny namony ainy ary 477 ireo naratra hoy ny filoha Ukrainiana. Ny andeteny ravetra. Filahatra tokolasy tokoa fotoana vaovao ato amin'ny Akolo TV manasano ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanaboatsika ny vaovao dia miroso ny fampiresahana eo amin'ny mpanamboatra fiaramanidina breziliana sy ny Madagascar Airlines ho amin'ny tambazotra anatiny sy ho any amin'ny faritra ny tanterahana androany araka izany ny sidina fampisehoana Antananarivo Antsiranana mandroso sy miverina. Gaëtan Andriatsila. Miroso raha ny fanazavana ny fampiresahana amin'ny mpanamboatra fiaramanidina breziliana sy Madagascar Airlines amin'ny azona fiaramanidina Embraer E190-2 natokana ho an'ny tambazotra anatiny sy amin'ny faritra. Io fiaramanidina io izay mifanaraka amin'ny tsena eto Madagasikara manana ny fahaleovantena hatrany amin'ny 7 ary miena hatrany amin'ny 700 ny fandaniana ho an'ny solika. Fa izy io tena ainy indrindrindrindry dia ireo vol régional izany hoe ireo voisinatsika sy toerana lavitra ohatra ny Diego, OCP, Toliara, Fort-de-France no tena mahatsara izy io. Raha vao diso akaiky loatra izy dia lasa lafo kokoa miampiarahana azy. Izy io lehibe koa noho ny ATR, tratratra noho ny 110 vola am'zato zany ny passager anatiny azo raisina. Nisy androany ny sidina fanehoana nanao Antananarivo Antsiranana mandroso miverina. Anehoana ny mahatsara ny fiaramanidina sy ny tolotra omena ny mpanjifa. Hoe ahoana marina zany raha ohatra hoe ampiasaina izy io dia inona ny tombotsoa mety azo ho an'ireo mpiasa sy mpiara-miasa sy olona rehetra miasa amin'ny tourisme eto Madagasikara. Ohatra nataony Air Madagascar amin'ny international raha hitanareo dia nandray Boeing 787 satria izay tao anatin'ny plan de relance ny tsara indrindra amin'ny long courrier de 787 Trimlader zany satria izy io dia tena mora kokoa ary tsara kokoa ny anatina dernière génération. Dia eto zany tsika amin'ny volana tamin'ny long courrier moa zany efa natritry ny efa-bolana iny dia mahomby ilay izy ary teny marina hoe izay tokony raisina. Dia eto indray tsika manao essai amin'ny régional sy domestique lavitra dia izao rehetrarehetra hoe tanjona dia Madagascar Airlines misokatra officiellement amin'ny 2e semestre any miaraka amin'ny avion izay latsika. Tsy maintsy esy ny fanadivovana maro samihafa tahaka ny firosoana amin'ny mutation teknôlôjika, izany hoe ny fidirana amin'ny digitalisation, ny fampianana ny isa sy ny tombotsoan'ny mpiasa eo anivon'ny kompania sy ny maro hafa. Tanjona raha ny fanazavana ny ampitombony vola miditra amin'ny kompania. Hojerena ihany koa ny mahakasika ny sidina anatiny sy ny sarany izay tokony hena hatrany amin'ny 300.
Ny 3 volana farany ny taona 2024 ivina ny nanambarana ny Madagascar Airlines ka ny lisansa ny Air Madagascar no nampiasaina aminy. Madagascar Airlines no manao ny location gérance, ny kompani pitaterana nabakabaka malagasy. Nanomboka ny taona 2024 napetraka ny drafim-pandaminana ahafahana miroso amin'ny fiovana sy ny fanarenana. Ankehitriny, andrasan'ny maro ny fahafahana manarina ny orinasa, ny fametrahana ny fahaiza-mitantana, indrindra ny amin'ny sehatry ny fitantanam-bola ho fitsinjovana ny orinasa. Ilaina fantarina mazava ihany koa ny andraikitry ny mpitondra ny fandimby izay nitarika ny fitotonganan'ny orinasa hatrizay. Tsy aivina hatrany ny Rina Rasolofinjatovo no voatendry ho tale generaly ny Madagascar Airlines izay nampahafantarina teo anivon'ny mpiasan'ny Air Madagascar nandritry ny fampisehoana natao androany. Country manager DHL Global Forwarding Madagascar sy Maurice ity tale generaly ity, ary efa teo anivony DHL ihany koa ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny PCA ny Air Madagascar. Manantena ny gouvernemanta malagasy andresy rahatra ny Russie hanaja ny fifanarana iraisam-pirenena isorohana ny voka-dratsy ateraky ny ady ny firenena Alemana araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity Iona Sen. Manentana ary manantena no masivon'ny Alemana teo aloha Günther Overfeld fa hiditra antsehatra amin'ny fanasian-dahatra ny Russie ny gouvernemanta malagasy amin'ny fampanajana ny fifanarana ny firenena mikambana araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo momba ny toedra raha misy any Ukraine amin'izao fotoana izao. Izy fiatraikany amin'ny Alemaina sy Madagasikara ny fanasaziana maro mahazo an'i Russie ankehitriny, antony tokony andraisana fanapa-kevitra raha ity fanambarana ity hatrany. Raha tsy izay, ho mafimafy kokoa noho ny noeritreretina no mety ho fiatraikany ady eo amin'ireo firenena tsirairay avy. Voarakitra anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa efa nanao ny ezaka rehetra ara-diplomatika hamahana ny olana misy eo amin'ny Ukraine sy Russie ny vondrona Europeanina, saingy izao ady sy fanafiana izao no safidian'ny filoha Rosianina ary nandika ny fifanarahana iraisam-pirenena. Andrasana araka izany izay ho fanapa-kevitry ny gouvernemanta malagasy momba ity antso nataony masivon'ny Alemana ity izay manameloka any Russie. Makasika izay ady eo amin'ny Russie sy Ukraine izay dia tsy tokony ampiseho fiandaniana na amin'ny Ukraine na amin'ny Russie Madagascar ho ny fanehoan-kevitry ireo manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Dia izao ihany koa mila mametraka paikady ara-toekarena isika raha ny fanazavany Iona Senatra. Manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie amin'izao fotoana izao, mila fitandremana ny fomba fitondrana ny diplomasia malagasy ho ny fanehoan-kevitry ireo manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy tokony isy ny endrika fiandaniana amin'ny atsy na amin'ny aroa. Madagasikara aloha raha mitejavatra ohatran'izao dia tokony tsy haka position mahitsy satria tsy fantatra hoe izao alehantsika sady naman'ny Russia no naman'ny aty amin'ny tandrefana dia tsy miconcerné directement Madagasikara moa le zavatra koa. Na izany aza dia tokony mahaliana Madagasikara fa manomana dian'izao hoe inona mety fitrangana dia ahoana ny position antsika ao amin'ny lafin'ny toekarena indrindrindrindra sy ny ara-barotra. Areto ny hitsarana ny diplomasia malagasy tsika hoe tena matotra ve raha ohatra ka mitrango zao zavatra zao dia le fiatraikany ara-ekonomika miankina amin'izay fandaniantsika todika any amin'ireo firenena izay mpamaty volantsika mpanampy antsika ireo fa raha ohatra zany tsika ka tonga dia vatambatana tonga dia manana ny tena fomba fijerintsika ao anatintsika ao dia ataoko hoe misy fiatraikany ngeza be amin'ny toekarentsika satria ireo firenena manampy antsika occidentaux ireo indrindrindrindra dia tsy maintsy tezitra amin'ny tsika ary anidiny robinet. Izy fiatraikany amin'ny toekarena maneran-tany ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie ankehitriny raha ny fanehoan-kevitra izy ireo hatrany ka tokony homana sy ametraka stratégie ifanaraka amin'izany ny mpitondra eto an-toerana. Tsy maintsy misy ralentissement ny zavatra rehetrarehetra satria any Europa, any Ukraine daholo zao mitodika ny zao tontolo zao na ireo mpamaty volantsika occidentaux ireo ary zany zao dia tsy maintsy mbola varindrina any aloha. Raha ohatra ve ka toy ny fanampiana ataon'ny Rusianina dia hosaziny ny frantsay tsika, hosaziny Union Européenne ve tsika, hosaziny ny Amerikanina ve tsika, hosaziny ny occidentaux amin'ny ankapobeny ve tsika, eo ny olana io. Tsisy zany troisième guerre mondiale zany satria ireo samy zanaky mpanefy tsy mifampidera-taimby. Io dia miankina amin'ny Russie io mety enina ny fanampiana satria hoe ny zany mba hijeriny toekarenany koa kanefa izy raha te tanany hoe zone d'influence raha azo lazay hoe zone d'influence ny Russie tsika dia tsy maintsy hanampy antsika koa izy amin'ny lafiny maro samihafa ihany.
da io lasanty io ka tsy fantatra hoe hiakatra na sahoana fandehany fa dia anjarantsika no mijery an'izay na izany na tsy zany a dia efa tokony jery lalam-bafitsika aty amin'ny amafisina ny intégration régionale zany ao anatin'ny COMESA SADC sy au niveau ny Afrika ray manontolo mba havadio diplomatie d'exportation amin'izay ny Madagasikara. Tokony hitady vahaolana sy ampiantso ireo mpiantsehatra rehetra ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha ny fanazavana hatrany manoloana ny fiakarany vidintsoloka tsy ho araky ny eritreretina ary hiteraka fikorotanana maro ary raha toe-karenina. Fotoana ihany koa izao ametrana ny politika ara-diplomatika ny Madagasikara hitondrana makany amin'ny fampandrosoana ho hiatrany ny fanohikevitra ireto manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisampirenena ireto. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an'ny ministeran'ny fanajariana tany Fondation Visio sy ny Ocean Trade tamin'ity androany ity entina amalina ny filana ara-pitaovana informatika amin'ny faritra maro ireo solosaina ireo izay nozaraina ho an'ny taleparitra eo anivon'ny ministera tanjona moa ny anatsarana hatrany ny tolotra omena ny sampanara-panjakana ho an'ny vahoaka fanampanazavana. Tolotra nataon'ny Fondation Visio sy ny Société Ocean Trade androany dia ordinateur 520 izay omena n'ilay directeur régionaux nommé manerana ny losy zany. Ny antony nanaovanay an'izay dia satria mahatsapy izay fa mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mihitsy izay fa mitondra vokatsoa amin'ny fomba fiasa satria rehefa miaraka amin'ny solosaina dia aingakaingana kokoa ny fiasa ary mino izay fa misy fitraikany amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra manerana ny losy izany fanorana ordinateur izany. Ny faritra Boeny Zava Sofia ary dia nano nahazo ny saritany azo avy amin'ny fiaramanidina sy zanam-bolana voalohany tao aorian'ny taona 2017 omaly no natolotra tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana tany ireo saritany vaovao ireo amaolana maro ny fahavitany izany. Miantarandrena Sambany tato anatin'ny 17 taona no sitraka saritany vaovao azo avy amin'ny fiaramanidina sy zanabolany Madagasikara. Raha toka tamin'ny taona 2017 no farany sinzay no santarina nanomboka omaly ny fahazonan'ny saritany vaovao izay azo avy amin'ny fiaramanidina zanabolana io. Saritany ho an'ny faritra efatra Boeny, Zava, Sofia ary Diana no vita sy noraisina tamin'ny fomba ofisialy omaly. Mirefy 777 sy 7 kilometatra toradro izany hoe ny 820 ny tany eto amin'ny nosy. Farany izay mazava ary manaraka ny fiantrindrindra ireto saritany azo ireto. Faritra Madagasikara moa no niraisany ary amin'ny fomba ofisialy fa hoentin'ireo groupement géoconsulte ireo ny sary rehetrarehetra mameno Madagasikara ray manontolo. Satellite anankitelo no nampiasaina namitana io saritany ireo mba ahafahana manatsara ny vokatra voakan'ny sampanarahan'ny fananantany aloha indrindra fa mifandrevesa-tany fa koa ahafahan'ireo ministera maro samihafa na amin'ny resaka lalana, ny resaka fambolena, ny resaka fitakiana hetra na ny fananganana tetikasa amin'ny ankapobeny manana fitaovana anankiray izay tena faran'izay raitra ahafahany manatanteraka tetikasa fandraika tsara amin'izay zavatra misy any toerana. Raha araka ny fanazavana inonareo teo dia ny précision an'ny sary izay ho avoaka eo dia latsaky ny 50 cm izany hoe faran'izay akaiky izy io faran'izay tsara mba ahafahana manao tetikasa tena manaraka ny fenitra. Misy ihany koa ny fanitsina ny coordonnées ny izay fampiasantsika eto Madagasikara, coordonnées laborde moa no nampiasaina hatramin'izay. Dia izao zany efa manana grille vaovao ny FTM mba hanarahantsika ny norme internationale ITRF dia mifandraika mahatratra ny fahatarana zany tsika eo amin'ny lafiny ara-géografika sy fitantanana ny saritany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara.
ampany any no nisitrahana omaly vinavinany toy ny fisitrahana izany ho any faritra hafa amin'ny faraparany volana martsa 2024 izao. Raha ny tety andro ihany koa ho vita tanteraka ary ho raisina amin'ity taona 2024 ity ny saritany azo avy amin'ny fiaramanidina 6 zana-bolana na ny ortho-image satellitaire io ho any Madagasikara manontolo. Azo ampiasaina amin'ny lafiny maro ary amahaolana samihafa indrindra amin'ny tontolon'ny fananantany ny fananany Madagasikara izao saritany vaovao izao noho izy manaraka ny fentra sy azona antotan-kevitra marina. Ny tena olana voalohany voasoroka aloha dia tsy mifanindry ireo saritany. Isan'ny olana iainantsika matetika no hoe misy fahadisoana eo amin'ny fanatanterahana ny saritany na ny plantopome mahazatra ny fomba fitenena azy dia izay zany ny elana fa indrindra eo amin'ireo karatany izay avoaka ny anivon'ny commune satria sarotsarotra ho an'ireo commune ireo ihany teo aloha no mamoaka saritany tena mifanaraka amin'ny zava-misy marina dia amin'ny fahazahoana ity sary ity satria azo plan local d'occupation foncière fiabilisé tanteraka tsika dia moramora kokoa zany ary marina tanteraka izay saritany avoakan'ireo broi fotony fananantany ireo satria efa manaraka nyto norme vaovao ito amin'izay. Efa miantra izy zao, efa miantra izy zany amin'ny tapany avaratra iny dia arakaraka ny fahavitan'ilay sary dia ampiarina ihany koa amin'ny faritra hafa. Misy moa sary efa misy amina faritra voafaritra kely anankiray dia efa mampiasa an'io eo amin'ny sampana rano fandrefesatany. Dia tsy ny saritany ny indrindrandrindra eo anivon'ny broi fotony fananantany izay mivoaka amin'izao fotoan'izao zany dia efa tsisy atahorana intsony satria efa manakaiky ny tena faran'izay raitra amin'ny famoahana ny sariny. Raha tokony ho tanterahana isaky ny 5 taona ny fijerena ny fivoarany saritany io. Tato anatin'ny taona maro tsy nisy nanatanteraka izany ireo fitondrana ny fandimby. Zava-dehibe ary dingana goavana amin'ny firosona ny fampandrosoana araka izany izao notontosaina izao. Ny zavatra misy eto anivon'ny ministera moa amin'izao fotoan'izao zany dia efa manatanteraka ny atao hoe fanamboarana ny atao hoe pilofy any amin'ny faritravaratra amin'izao fotoan'izao ny ekipa. Raha ny zavatra misy zany dia efa miandry fotsiny an'ity image à haute précision ity ny ekipa any amin'ny faritravaratra. Ny fampiasana azy dia arak'izay hoe maha haute précision azy zay zany dia mba hitazonana ny atao hoe précision zay ao anatin'ny fanatanterahana ny fametrahana n'ireo parcelle rehetra eo anivon'ny faritra sy eny anivon'ny commune zany no ahafahana manatanteraka an'izay miaraka amin'ilay image haute précision. Ny ministera ny fanajariana tany sy ny fananantany amin'ny alalan'ny foibeton saritany Madagasikara miaraka amin'ireo misehatra amin'ny fandrefesatany no miandraikitra ny fanapariahana ireto saritany ireto ao anatin'ny fanatanterahana tetika sakazef na ny croissance agricole et de sécurisation foncière izay vatsiny banky iray sampirenena vola kosa no nanatanterahany ministera tompona andraikitra izao fanavaozana izao Rajaivina. Fantanterahana omaly sy androany Tembelden ny taleparitry ny fanajariana an-tany manerana ny nosy. Fifampizarana sy fifanakaloza-kevitra nataona niditra izay roa andro izay ho fanatsarana ny asany miantarandriana avotra. Fanatsarana maro no apetraka eo amin'ny sehatry ny fananantany sy ny fandrefesatany amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Miainga ny fotony ny fanatanterahana izany, laharam-pamiana amin'izany ny fanatanterahana ireo vinany ministera araka ny ivelran'ny filohan'ny repoblika mikasika ny fanamorana ny fisitrahany malagasy ny tany. Ny vina dia entina zany mba anamafisana ireo ataontsika hoe programman'asa stratégique ny ministera ohatra amin'ny lafiny fananantany zao dia ny bonne gouvernance dia ny sécurisation foncière massive zany hoe ny ezana zany mba ananan'ny olom-pirenena malagasy ny taratasy mahatompony tany azy. Zay aloha ny tena zava-dehibe vina mialeto raha ny fananantany. Ny fanajariana tany dia misy vina takizay ihany koa. Ho apetraka zany ireo ataontsika hoe planification isaky ny vondrom-bahoaka na ny collectivité territoriale mba tsy sinitsony aneorina zany any tanàna gaboraraka zay ngamba nazilazana azy. Nandray anjara fiaina tamin'izao team building zao nizarany traikefany ireo tale ao amin'ny fampiroboroboana ny tanàn-dehibe atao ministera.
nisy nanomboka omaly ary ny faran'androany ny tiam-boldina ny tanterainy talepatry ny fanajariana tany sy ny fananantany manerana ny nosy. Voreto Tananarivo daholo moa ny tale iraisam-paritra ao amin'ny aménagement du territoire sy ny foncière. Rehefa tonga teto dia nisy ny atao hoe team building. Zany team building natao teto zany dia nitondra fahombiazana tokoa satria nahoana nisy fifanakalozana izay niseho teo amin'ny samy tale ary nampandroso ampitondra fahombiazana ho an'ny ministera ny aménagement du territoire sy foncier izany. Rehefa vory teto Antananarivo moa zany izay taleparitra 3 amby 20 dia hita fa manampy be amin'ny fanatanteranay ny asanay izay atao any isaky ny faritra ny team building izay nataonay nandritra ny 2 andro teto Antananarivo. Finapetraka moa dia nazahoan'ny malagasy tsirairay ny taratasy tany amany mahazy tsirairay avy. Araka izany, fotoana ampitomboana ny famizarana amin'ny samy ao anivon'ny ministera ny fotoana tahaka izao izay narahana fiaraha-misakafo. Mpiasa-panjakana misafidy sy 7 arivo ny soratra anarana atao anatin'ny augure anao tsy nisy namarina ny fisiny raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny atoekarena. Ny roso ankehitriny digana faharoa amin'ny fanavaozana ny fitantanana ny karama sy ny mpiasa-panjakana ilarana evisa. Tafiakatra hatrany amin'ny 700 ireo fampiasa-panjakana ny soratra anarana atao anatin'ny augure tsy nisy nanamarina ny fisiny raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Manoloana izany, nasaina nanamarina izany avokoa ny DRH ny ministera isatokony. Taoriana izay, misy saraiky amin'ny 700 ireo tsy voamarina ny fisiny ka nandraisana fepetra. Ireo 591 ireo zany no nampidirina kodisa ny situation an'izany. Dia rehefa nampidirina kodisa moa zany tao amin'ny ministère ny fonction publique ny asa-panjakana dia ny 300 tamin'ilay 591 no nazahoana fanapa-kevitra hoe tsy maintsy tapahana tanteraka ny karama andreo 300 sy 300 ireo. Ny eny amin'ny 300 kosa dia naverina ny karama satria izay moa fanapa-kevitry ny kodisa rehefa nandalo kodisa ilay olona eny amin'ny 300 dia hita soamantsara ny nisy anazy. Ny 129 kosa dia mbola miandry fanapa-kevitry ny kodisa hatramin'ny androany. Misy miisa eo amin'ny 1219 eo mbola tsy fantatra zany hatreto aloha sady mbola tsy tafiditra any amin'ny kodisa zany ireo olona ireo mbola tsisy nanamarina momba anazy fa mbola anisany ezaka hotohizanay zany momba andreo 1219 ireo. Mety mbola hiakatra io isa io fa hoy ireo tompona andraikitra ka ilaina ny fanamafisana ny fanadiovana izao. Misy ny fanatsarana hafa izay natao amin'ilay augure napetraka tamin'ny taona 2024 amin'ny fanadiovana ny mpiasa-panjakana. Augure 1 moa tany amin'ny voalohany zany dia araka ny efa voalaza tamin'ny fifandimbasa fitenenana tao tany amin'ny 2017 tany dia efa nisy an'izy io. Nefa moa mbola maro ny tsy fahatombanana tany zany fa nanomboka 2019 teo tsika tanomboany izao fitondrana izao dia nanome baiko nanome toromarika ny filohan'ny Republika hoe alao ho ampiasaina ny augure io amin'ny endriny nasipanatsarana. Dia tamin'ny voalohany zany ny raha ny kirakira mikasika ny recrutement na ny fidirany ho mpiasa-panjakana sy ny famaranana ny fepitaona na ny retraite ny teo am-boalohany zany dia tonga amin'izao lancement officiel izay ataontsika zao ny tarina bebe kokoa zany lay izy manomboka izao koa ankoatran'ilay efa nataony hatram-boalohany. Ho hita ao anatin'izao fa ny fampiakarana karama atao amin'ireo mpiasa-panjakana amin'ny antanatohatra misy azy tsirairay avy. Ho hita ao anatin'izany ihany koa valisoa izay omena ireo mpiasa-panjakana. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny dingana faharoa amin'ny augure izay fanatsarana sy ny mangarahara amin'ny fanadiovana ny karaman'ireo mpiasa-panjakana. Géomètre expert miisa 970 no nanao fanianana teo anatrehan'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Miankina betsaka amin'ny fahaizana sy fanarahan-dalàna ataon'ireo géomètre expert ireo ny fametrahana ny fitoniana eto amintsika momba ny fananatanika eto Andriantsila.
mianianao fa amin'ny fotoam-pahamarinana sy ampahamendrena ny asa magéomètre expert hitanany tsy ambaratelo ny asa aneo ny fahamarinana eo amin'ny fifandraisako amin'ireo géomètre expert namako anaza ny lalàna mifeno magéomètre expert. Tontosany maraina teo araka izany ny fianianana nataon'ireo mpikambana vaovao anatevin-darana ireo géomètre expert na ireo mpahay padrefitany. 9 mianaday zahay no navoakandroany ary ny 13 mianada amin'ireo dia isahana ny asa-panjakana enanivon'ny service topografika izany. Ny 13 mianada aminay kosa dia isahana ny asa-panjakana à titre libéral na cabinet privé des géomètres experts. Vitsy ary tsy mahasana ny Madagasikara iray manontolo ny géomètre expert amin'izao fotoana. Na izany azy, tsara trany ny manatona azy ireny sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fanajarianany tany sy ny fananantany raha iroso amin'ny fandrefesany tany. Raha oharina mifenitra tokony ho izy raha hoe manoloana ny velaran-tany eto Madagasikara dia mbola vitsy zahay. Eo amin'ny 700 zany zahay ny ampy anay 9 mianadaandro any. Tena azo lazaina hoe vitsy zany ary tsy hoe noho izahay akory no mahatonga ny mety hoe olana fa mety misy ihany koa avy aminareo mpanjifa izay mety hoe olana avy amin'ny samy fianakaviana irery ihany no ao anatin'ilay izy fa raha manana ayanareo na manana zavatra tianareo antaniana dia tsara foana manatona ny mpandrefitany-pahaina ny géomètre expert zany. Tsara foana ihany koa manatona ny solon-tenam-panjakana enanivon'ireny service topografika sy ny service foncier reny. Zava-dehibe ny fotoam-pitsarana nandraisana ny fianianana tahaka izao eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fananantany sy ny fanajarianany tany eto Madagasikara. Afatra lehibe no nomena ireto géomètre expert vaovao ireto ny anatanterana ny asa ny antsaka sy andavany araky ny didy amandalana. Raha diso ny asa ataon'izy ireo, diso ihany koa ny didim-pitsarana mivoaka mahakasika ny tany ka tsy hisy ny fitoniana eto amintsika, indrindra amin'izao fotoana mampitombo ny olana sy ny fifandirana ara-tany izao. Tsy aivona, samy mikirakira momba ny velaran-tany avokoa na ny topographe na ny géomètre. Miompana bebe kokoa amin'ny fandrefesana ny tany, ahafahana manamboatra sary-tany ny asan'ny topographe raha toka mifatoka bebe kokoa amin'ny resaka fananan-tany toy ny fanoritana na fizarana velaran-tany, fametrahana borna sy ny maro hafa ny any géomètre. Lafa mavao hafa kosa indray dia hietra trano anjatony no nahitana fahadisoana ary nandraisana fepetra eto Antananarivo araka nambaran'ny bentanàna Nandritsitohaina. Anomboka omaly nisy ny fivoriana ijerena vahaolana mahakasika izay hietra trano izay fanampanazavana. Efa manomboka mivory ny filan-kevitry ny tanàna ary resaka momba an'io hietra trano io. Ny tsapanay zany misy diso amin'ny calcul nataon'ilay cabinet nanao an'ny fanisana ary efa manjatany zao ny hetra efa naverina amin'ny laona satria nitaraina ny olona. Zay ny teneniko amin'ny mponina hoe raha hitanareo hoe mihoatra loatra ny hetra mandefa sady fitarainana aty amin'ny commune fa hovalinay tsirairay izay fitarainan'izay. Zay voalohany. Faharoa, mahatsapa koa ny commune ary ny filan-kevitra fa na manaraka ny lalàna ary tsika mavesatra loatra ny hetra-trano satria efa roa taona zao tsika ny crise cyclone vao aingana nandalo ka zay mahatonga ny filan-kevitra ivory amin'ny androany rapitso dia amin'ny latsinainy fa manantena fa isy inona moa zany hetsika sosialy ho ataon'ny filan-kevitra mikasika an'io hetra. Tahaka mahazatra anaraka doka vatra isika melo ny diratsika mitapany faharoa vaovao rehefa avy. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac+8. Réussir, apprendre, innover.
Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Toy ny fanaraka ho isaky ny zoma moa dia misy fidirana amin'ny vatana ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Rehefa vonina sary dia tonga dia ho latsintsika avy hatrany izany. Resto ankoron-dranoindray no misy ny ekipa ny sampana fampalalam-baovao ny fitalavitra kolo amin'ity alina ity hiezaka mimpita aminao mivantana ny asan'ireny DJ sy ny ambiance hoentin'izy ireo rehefa ao anatiny hoe zoma mahafinaritra moa zany na zoma manifika ny afatara ny be sy ny maro azy. Avelantsika kely ny resaka sakafo sy ny mahapiroa hafa mampalaza ny toeran'ity fa DJ mirahalahy izy reto no eto anilantsika eto misy anilsa eto ihany koa no misy ny leta hiezaka iompana ao anatiny zay eo ambiance ety toeran'izay tsika ka ny fantaniana ihany koa dia za koa ho andidina zay fantaniana voalohany hoe manahoana ny fahitanareo ny toerany zany hoe DJ zany amin'ny resaka mozika sy ny resaka fanentanana amin'izao fotoana izao. Voalohany teny fa miaraba ny mpanaraka ny Kolo TV amin'izao lera izao leta le mandray fitenenana mahakasika an'ilay fantaniana tato ato manana toerana ambonimbony ihany DJ par rapport amin'ilay mondena mozika sy ny fanentanana zany efa manomboka hoe mahazo toerana ny anjara toerany zahay DJ amin'izay tontolo izay. Manahoana kosa ny ilsa ny resaka ataontsika hoe ny marché betsaka maninareo zao raha ny hitako eto androany eto amin'ity toerana eto amin'ny Foresto androany manahoana mety hoe akoatry ny eto amin'ny Foresto ve zany dia feno avokoa ny fandaharam-potoana rehefa farapara ny herinandro toy izao. Voalohany miaraba anareo ny tokantrano sy miaraba anareo rehetra ato marché nisy tamin'ny le confinement teo somary latsalasaka le izy azo tenena mihitsy hoe tsy misy fa zao izy vao misy kokoa. Fa na izany zany ve efa azo lazaina hoe azo atao asa mahavelona sa mbola mijanona ho vadinasa ny resaka DJ eto amintsika? Raha tena milofotra ianao dia mahavelona ny asana DJ. Raha tena iloforanao le izy après mety hoe tsy voatery hoe io ny asa fototra anao fa arakaraka ny tsirairay amin'izay avy eo mahavelona tsara izy en général. Raha ho an'ny ilsa kosa indray mety eo anatin'ny herinandro ao anatin'ny ray volana mety eo raha ho anao zao mety hoe ohatrohatrany ahoana mety hoe misy maka impiry ao anatin'izay. Hatreto alohany atao amin'ny Foresto ihany isakazoma manao animation after work dia miandry izay olona misy indraindray misy maka anniversaire fa eo amin'ny indray isaky ny tapa-bolana eo raha misy satria mbola ambanimbany any ho amin'ny androany zao tsika eto amin'ity toerana ity zany hoe toerana eto amin'ny Foresto tsika toerana atao hoe fisakafoana misy ihany koa ny firevirevena kely arak'izao hitantsika ao aorian'izao fa ny ty fantaniana tiako apetraka ao anatin'izay hoe manahoana ny karazana ataontsika hoe misy mahasamihafa azy ihany ve ny karazana répertoire moa zany ny fandaharana ny hira rehefa ohatra izao satria ny hira amin'izao kosa angamba tsy hoe mitovy an'ireny alefa amina disco sy ny maro hafa reny. Ie tena samihafa be satria ho ana toerana lounge plutôt after work ny ainan'ilay olona zany hoe avy miasa izy dia mirevirevy entre mpinamana dia hieno mozika tsy mitovy amin'ny hoe resaka club andeha izy mila zavara-mihetsiketsika be ny amin'ny lounge zany sy ny fanaovana after work zao zavatra malefalefaka ohatrany hoe manetanetana anao isotrosotro isakafo ohatr'izay le izy. Betsaka ny tanora efa manomboka lina amin'izay hoe tontolo ny fandizan'izay amin'izao fotoan'izao mety manahoana ny ilsa ny hoe misy ve ny karazana fitaovana sy ny fahaiza-manao na dia hoe farafahakeliny takina raha tsy hoe izay manana solosaina dia hoe mampiasa virtual logiciel kely dia andehanao an'ity asa. Le izy amiko manokana sady fialambola izy mifiasana dia tamin'ny voalohany nanampanariana anao DJ
tsy nanana fitaovana mihitsy ny afa nanana ordinateur nampiasa virtual DJ ny amin'ny maha DJ zany a hoe mampandihy mampame animation amin'ny olona mampanetana olona na dia fitaovana kely ary ny ampelantanana. Ao anatin'ilay fitaovana leta inona avy ny tena hoe fitaovana farafakely ny takiny? Raha hiditra amina serra matiana aloha au moins ianao manana platine, au moins ianao manana platine. Taty aoriana moa zany resaka numérique mivoatra be dia idéalement manana ordinateur ianao, platine, casque, rehefa metimety ny atao a manana sono, manana lumière, zava-roatra zany mazaka tena. Mahafinaritra ny asa sahalan'izao araky ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy rahalahy. Passion ihany koa ny tena isany hoe mandrisika ao anatin'ny asa sahalantony. Fa manahoana na dia hoe passion ary le izy manahoana ny mety avizanana satria ohatra ny hitako mampetsy batana ihany ny andro koa alina ny torimaso manaika. Azo atao hoe sport be le asana DJ amin'ny saina tsy miangatra. Ianao miaro tory ianao mitsizatsizaka ambiance ho azy mila kely ihany ianao mitaizataiza vatana ao anatin'le zavatra. Tsy loazan'izay koa ny hoe mirevirevy kely sy ny rehetrarehetra. Ny fahasalamana tsy maintsy jerena, ny torimaso tsy maintsy jerena, ny avizanana tsy maintsy jerena. Ny alohany hoe tena isarahantsika angamba ny hiditra dia tsara angamba ny asiana karazana hoe démonstration kely ny tena ahafantarana anareo moralahy koa zany ao anatin'ity. Ianao ny asiaka. Eny ary alefantsika arany. Dia izay ihany koa no entintsika mamarana ny fampitana mivantana ny mahakasika ny asana DJ ankasitrahana feno ile tasy ny hilitra moa zany nanaiky nandray ny ekipa ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity ao ambadika eo misy ny teknisiana Fabrice Razanadrabe ny miaraka mampita an'izao ataontsika hoe fampitana mivantana izao ka averintsika any amin'ny Anlalaina David ny toy ny fampalalam-baovao. Isaorana moa Yves Richard sy Fabrice Toutsoun todra tamintsika ny mahakasika sy manodidina izay tontolon'ny DJ zay eto à Madagasikara. Ahafana nohizantsika ny vaovao kosa indray dia mahery ny 700 ny fikarakarana ny atao taratasy ilaina amin'ny fametrahana ny toerana fanodinana fako eny Manandrina novety atreto araka ny atatra avy amin'ny sambadraraha misahana an'izany. Isan'ny olana goavana tsy ahafahana manafaingana ny tetikasa ihany koa ny famoaham-bola. Yves Richard. Maro ny teboka mampikatso ny fametrahana ny toerana fikirakirana sy fanodinana fako ho an'ny ilana varadrano be eny Ambohibary Manandrina. Tetikasa izay eo ambany fiadiadin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy nanomboka ny taona 2024. Ankoatra ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina amin'ny fametrahana ny tetikasa, sakana ny famoaham-bola hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Karaha ny mikasika ny Manandrina dia efa vita daholo ny boky nandraikitra. Satria misy fombafomba hitantanana azy io zavatra io fa tsy tantanana fotsiny hoe zay te anaty fako dia anaty fako eny. Dia misy koa ny atao hoe business plan. Ny business plan izahay dia ametraka ny infrastructure ary ny fomba fikarakarana an'ilay izy tsy hoe izahay mety avy hatrany fa misy sampanasa ministera maromaro zany no miasa mametraka an'izy io fa ny avy aty aminay zany dia efa ataontsika hoe 7 isanjato efa vita. Ankoatran'ny medy zany ohatra raisiko aminao ohatra hoe finance satria le izy volantsika gasy le izy fa tsy vola hoe nalaina avy any amin'ny banque mondiale na nalaina avy ery ka zany famoahana vola zany mila pitsipitsy ny papierasy ny karazany. Kaominina enina anatin'ny distrikana Varadrano no misitraka ny tetikasa ankoatra ny Manandrina. Lohalara ny Sabosinameana izay manary fako hatramin'ny 12 taona isan'andro. Avy eo Anosy Avaratra, Ambohimangarova, Ambohitrabiby ary Ankadikely Lafy.
mangataka ny fahatsapatenan'ny komina voakasika amin'ny fanazanany toeram-panaripako vonjomaika araka izany ny tompon'andraikitra mandra-pahavitan'ny toeram-pikirakirana sy fanodinana ny fako ofisialy. Toetsaina le toetsaina le toetsaina zany ny resaka amin'ny fitantanana ny tontolo mbola ohatrany tsy dia mbola tena tonga saina tsara le olona hoe le tontolo iainana ny raha tsy kajiana ka misy fiatraikany be dia be na amin'ny resaka lafin'ny fahasalamana zany na amin'ny resaka lafin'ny ekonomika ka io toetsaina io mila fanovana io. Ahoana moa dia hoentinao faky dia tsy hiperina fa le zavatra mbola tsy vita fa mbola eo ampamaranana ny fikarakarana ny inona moa izy teo ny atota taratasy rehetrarehetra sy ny karazany. Mino fa mamay an'izany ny komina fa le toetsaintsika mihitsy ny tena tsy milamina dia izay mahatonga an'io zavatra io. Raha ny fanady adinana tao ny alarobia lasa teo mijanona amin'ny famefenan'ny tambo manodidina ny tetikasa ataona maro aty aoriana. Mitohy ankilany ny fanarim-pako ataon'ireo komina voakasika na izany manodidina ny faritra misy toeram-panodinana ny fako na ny toerana vonjomaika natokana amin'izay. Mitobaka araka izany ny fako ka antony naneran'ny ben'ny tanàna ny manandina ny fitohizan'ny tetikasa. Ity farany izay tsy mbola nahazombalo ny mazava na oviana na oviana. Tatitra momba ny rivodoza kosa indray dia olona efatra no namony aina vokatra ny fandalovan'ny rivodoza eminaty atao farafangana hoy ny BNGRC tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Manoloana ny fahavoazana maro tsy maintsy irosona ihany koa hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fanamboarana vojomaika ireo lalam-pirenena tapaka ny alarina evison. Araka ny tatitra navoaka ny BNGRC androany tamin'ny 2 ora atoandro, olona efatra no fantatra fa namoinainy vokatry ny fandalovany ilay rivodoza eminaty atao farafangana. Miisa 4,707 ireo olona trabona amin'izao. Niakatra 4,774 ireo olona tsy maintsy nafindra amin'ny toerana fandraisana vonjomaika ireo trabona. Miisa 7 manerana ny faritra 12. Mbola maro amin'izao ny lalana tapaka ka tsy maintsy irosona ny fanamboarana vonjomaika azy ireny hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny nandalevo ny rivodoza ty amin'ny faritra Amboasary Atsimo dia mijery ny zava-misy satria hitanareo fa ty lalana ty dia RMPS dia misy safady mamatsy any amin'ny manontolo kanefa tazantsika zany fa be dia be ny simba zay tsy maintsy tadiavana ity solution faran'izay aingana na tsy ampijaly ny vahoaka ty faritra tia Androy ary jerevana ihany koa ny vahoaka zay tratran'ny ranobe. Tsy maintsy misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana avokoa ireo faritra nitondra takatra tamin'ny fandalovan'ireo rivodoza raha ny fanazavana na mbola tapaka aza ireo lalam-pirenena. Ifantoka tanteraka amin'ny toedrara politika misy ankehitriny sy ny endrika demokrasia eto amintsika ny adevitra ao anatin'ny fandarana ankitsi-po anio ariva aorianan'ny fampahalalam-baovao. Hovahiny ny fandarana amin'izany filohan'ny HCDDED sy sekretera nasionaly antoka PST. Arahoarina sobiny amin'izany. Ny demokrasia eto Madagasikara dia raisitsika ny vilana tsy amin'ny tokony ho izy satria tsy zany ny demokrasia, tsy fanompana olo ny demokrasia, tsy fanalana baraka olo ny demokrasia, fa misy fenitra rahany ao ka zay fenitra zay mbola tsy haitsika eto Madagasikara ary demokrasiatsika tsy tonga lafatra. Zay fanalatsika fenitra zay dia manakorotana atsika be dia be mihitsy zany dia hany ka mikorotana hatramin'ny sotoavina zay mamalagasy malagasy. Rehefa misy olona maneho hevitra an-gazety na amin'ny filazam-baovao dia ompaompainy zay tsy mitovy hevitra aminy. Tsy zay akory le izy. Rehefa tsy mitovy hevitra aminao dia makata fotoana aminy dia miresaka aminy ianao hoe manao ankitsi-po. Zay misy fanodinkodinam-bola mandehany amin'ny hatrany amin'ny efa ananika ny 2000 milliards d'ariary vola tsy toko tsy foroana zany zay nataon'ireo olona mitantana amin'ity fitondrana ity ka ny fomba ahoana moa araka le nazavaiko teo tsy maintsy misy ny mandroatra, tsy maintsy misy ny zara vilana lasa am'izay ka dikan'izany mbola betsaka no hoenitsika fa tsy mijanona eo io satria le lasa tsy maintsy miteny zay lasa rehetra hoe tratran'ny baraka izy
tsy hitazona ho azy rerany le tsy izy rerany nanao dia miporitsaka ho azy dia tsika zany miomana fa hiditra amina période zay tena hoe lavitry ny sotoavina malagasy lavitry ny démocrasia fa zany zavatra zany ataoko fa tsy maintsy tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy ampy ny fitaovana hitsabona ny omamiadana eto Madagasikara manodidina ny iray tapitrisa isa taona nefa ny voalaza fa voan'izay omamiadana izay aty Afrika ary afito etsy ireo namoniany fanadina. Tsy ampy ny fitaovana fitsaboana ny omamiadana eto Madagasikara. Radiografia miisa 5 no misy eto an-toerana. Iray ihany no any amin'ny hôpitaly Mpanjakana. Tafiditra anatin'ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretina omamiadana androany. Nanatanteraka hetsika fanentanana sy fampahafantarana momba ny omamiadana tao amin'ny CHUH ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny OMS. Hetsika tokony natao ny 4 febroary lasa teo ary nahemitra noho ny rivo-dozanandalo. Mendrika hisitraka ny fitsaboana saza momba ny omamiadana ny rehetra. Io no loha hevitra nosafidiana tamin'ity taona ity. Raha ny fanazavana, voasokajy ho isan'ny aretina faharoa maneran-tany mamono olona betsaka indrindra ny omamiadana. Isan'ny taona ety amin'ny kontinanta afrikanina dia mihoatra ny ray tapitrisa ny tranga vaovao. Tranga vaovao amin'ny omamiadana. Ary hatramin'ny fitoetsya no indrisy ndao sy ny fahafatesana noho ny aretina. Ary ny antsasaman'ilan'ireo tranga vaovao reo dia ao ny omamiadan'ny vozon'ny tranondraza, ny prostate, ny atya sy ny tsinaibe. Ary tsara mafantatra fa isan'ny taona ihany koa eran'izao tontolo izao dia misy eo amin'ny 4 ny ankizy no voatily fa mitondra ny omamiadana ary mampalahelo ny milaza fa 900 ireo dia avy aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Araka ny fanazavana, manodidina ny 7 etsy ireo mamono ny ainy vokatry ny omamiadana aty amin'ny kontinanta Afrika. Voasokajy anatin'izany ny omamiadan'ny tranonjaza, ny prostate, ny aty ary ny tsinaibe. Akoatra izany, manodidina ny 4 isan-taona ny ankizy voatily voan'ny omamiadana manerana izao tontolo izao, ka ny 9% amin'ireo avy aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Amin'ity taona 2024 ity isika dia nafatra mamografia 20 izay aparitaka manerana district satria dia mampalahelo tokoa mieritreritra raha dia amin'ny radio mamografia 10 misy eto Madagasikara dia raha ihany eny amin'ny hôpitaly Mpanjakana. Nafatra koa tsika scanner maromaro aparitana maneraka ny district ho anamafisana ny ady amin'ny omamiadana. Ary raha matosoloany aroma dia dinay mampilaza aminao fa efa voasoratra ao anatin'ny sorabola amin'ity taona 2024 ity ny vidianana ny transformateur ho apetraka tamin'ny trano milazanao teo. Azo tsaboana soamantsara ny aretina omamiadana araka ny fijoroana nataon'ireo nahitana ny aretina. Ho fanampiana ireo fitaovana eo am-pelatanana, misy ny fanafarana mamografia 20 sy scanner maromaro entina aparitaka manerana ny distrika. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia isana napotika ny kolotsaina sy ny soatoavana malagasy ny mpanao politika ny Vaniby ateto amin'ny tany sy ny firenena ho ny fifondrona ny zanadrazana sy ny manakasina eto Madagasikara avitsy no nanana fasahina amin'ny fiarovana izany fanampanazavana. Ny tompona andraikitra izao milina fahefana teto tsy mba nisy niaro le hasiny na ny teny na ny fomba na ny soatoaviny tao aloha zany hoe isika rehetrarehetra zay nanaiky ny lembenany, zay nanaiky natao ny lanjazoga ny fampizarana sy ny fampihavanana dia netitsika lasa ohatrany hoe toe-piainana sy toe-piarahamoniny reny zavatra reny dia reny zavatra reny dia fanohitra. Zany hoe tena le hatramin'ny voalohan'ny iainana mihitsy tamin'ny taonjato misy atsika zao zany dia tena fa olana be ny anjajina. Zany hoe mpandova ny zavatra ratsy zay niaingatena aloha zany tsika zao ka tsy tiana atsony ary tsy ekena atsony ampandova zany amin'ny taranaka ka ao avy le fotoana amin'ny fotoana androny zany dia ho potsirintsika ohatran'ny vayankarana inona daholo le tena olana ary potsirintsika ohatran'ny vayankarana
inona koa ny lalana tsy maintsy andehana lohanay fa tsy ekenay janona tsony ny olana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitony ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Raha nitatitry ny tafika Ukrainiana misile roa noho ny kendry any Kiev ary mitony ny fidiran'ireo miaramila Rosiana. Hatreto 730 no namony endry ary 477 ireo naratra ho ny filoha Ukrainiana. Fanadina. Any amin'ny 20 kilometatra avaratry ny renivohitra Ukraine amin'izao fotoana izao no misy ireo andia tafika Rosiana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana araky ny tatitra azy teo anivony tompona ndraikitry ny filaminana Ukrainiana ary misy ny fifandonana eo amin'ny rotota. Trano ana sivily maro no simba sy kendren'ireo tafika Rosiana fa tsy araky ny voalaza tany am-pandohana raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay seranam-piaramanidina maro no voazera bomba. Raha nitatitra vonjo maika 730 no fantatra fa namony ainy ary manambonahitra eo anivony tafika ny folo amin'ireo. 770 no naratra hoy ny filoha Ukrainiana. Miantso ireo tsara sitrapo vonina anohitra ny Russie ny filoha Volodymyr Zelensky mba andray ny andraikiny amin'ny mahatany miady any Ukraine taoriny nametrahana ny loa marsial. Basy sy fitaovam-piadiana maro no efa nozaraina ary mbola misy ho an'ireo izay mila izany ho hiatrany ity filoha ity hiarovana ny fiandrianam-pirenena. Itsekiran'izay misavorivory ireo Ukrainiana, ilaharana ireo tobin-dasantsy, ny banky, mitohana ora maro ihany koa ny fifamoivoizana. Miazo ireo firenena manodidina avokoa ny ankamaroan'ny mponina manavitra ny ainy. Ankoatra ny mety zera bomba, ahina ho izy ireo ny fahatapahana tanteraky ny herinaratra sy ny famatsiana rano any antoerana. Androany, nisy ny fifandraisana antarby ny fanaovany filoha Frantsay sy ny filoha Vladimir Poutine raha ny fampitamba vaovao ray avy amin'ny Élysée, fotoana izay niantsony Emmanuel Macron ny ampitsarana ny fanafiana ary ny anaovana laharam-pahamehana ny fifampidiniana ara-diplomatika. Andrasana ihany koa izay ivotra amin'ny fiaonany eo amin'ny filoha Frantsay sy ireo filoha roa teo alohany, Nicolas Sarkozy sy François Hollande, izay amaritra ny fepetra tokony ho raisin'ny Frantsay manoloana izao zava-misy izao. Ila Frantsa hatreto izay nanolotra fanampiana mitetina 2 miliara euro ho an'ny Ukraine ary naneho ny fahavononany ihany koa anohana ara-fitaovam-piadiana. Ho an'ny Russie kosa indray dia miraradraraka ny sazy ary miamafatrany avy amin'ireo firenena tandrefana. Banky sy tombotsoa ara-toe-karena maro an'i Russie no nogazana amin'izao fotoana izao entina anafaizana ity firenena ity. Isy ihany koa ny fifidianana ho tanteran'ireo mpikambana eo anivon'ny ONU anatevenana izay famaizana izay saingy tsy fantatra na olany izany na tsy noho ry zareo Rosiana manana ny droit de veto. Звони маме, говори, чтобы метро шла. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatonao avao tamin'ity androany tenkatrana naraka izany mandro soa sy nadolo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.